vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy mba asy dia fa le manonona ny fiadanan'ny tompo ho atsika rehetra sato anatin'ny tokantrano ato indray tompoko a ny tenako amin'ity fotoana izay afahantsika miara-dalana ao anatin'izao fahitalavitra onjam-peo na ato amin'ity tambajotra sosialy izay afahanao manaraka ny fandaharana izany mialohan'ny amakio koa ny tenin'Andriamanitra sy ny ampahafantarana antsika ny loha hevitra izay ho resantsika eto dia manasanao aloha izany ny tenako hiaraka hivavaka ry tompo Andriamanitra rainay eo misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy manana an'ity fotoana ity izay ahafahana mandinika ny tenin'Andriamanitra mandinika ny soratra masina afaka ihany koa Andriamanitra tompo mba hizara fahalalana ho an'ireto mpanomponao ireto tsy tsara tokoa ny fanao ny teninao raha tsy manam-pahalalana noho izany dia ianao fanay masina ilay mpampianatra lehibe izay tsy mba manao adisoana no ampianatra anay sy ampafantatra anay ny lalan'ny fahamarinana amin'ity fotoana ity dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahako izany vavaka izany amen. Enary tompoko dia ety am-piandohana moa dia mamerina ny fiarabana aloha izany ho antsika mpijery sy mpiaino indrindra ihany koa ireo rahalasy anabavy ray aman-dreny zoky sy zandry izay vao natao batisa na vita batisa tamin'ny alahady faha 20 ny volana febroary lasa teo tetsy amin'ny temple de la guérison sabotsina mehana miisa 3 no nanolo tena tao anatin'iny batisa iny izay nampitondraina ny andiany miazakazaka nefa tsy mety ho reraka izay moa no anarana no saloran'ireo andiany manaraka ireo izay vita tamin'ny alahady teo iny ny alahady ho avy izao dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay anetanana sy anasana ireo mpino vaovao izay natao batisa sady ho fandraisana anareo ihany koa mpandray fanasan'ny tompo amin'io alahady ho avy izao io zany eto amin'ny 3 frères André Fanambojanahary ka ny tapany faharoa ao anatin'ny fitaombavaka ny alahady maraina no anatanterahana an'izay fandraisana fanasan'ny tompo iarahana amin'ny ireo mpino natao batisa ireo dia entanina zany ianao ho tsy maintsy ho tonga itsika mparay fanasan'ny tompo rehetra amin'io alahady tapany faharoa io eto amin'ny lay 3 frères André Fanambojanahary fa ny loha hevitsika kosa isaky ny asabotsy na eto amin'ny temple de la foi eto à bypass na eto amin'ny temple de Jérusalem eto Ankaraobato na eto amin'ny foibe les 3 frères André Fanambojanahary dia mifantoka ao anatin'ilay hoe fahatokina an'Andriamanitra ary zay mihitsy no loha hevitra zay ho voasantsika eto amin'ity andro anio ity itsika raha teo dia efa tsy ho ela ny vanim-potoana izay entina ankalazana ny datin'andron'ny Paska ny Paska amin'ity taona
3 sy 4 ty zay ho fantatsika miandalana ihany moa zany ny datin'andro sy ny fotoana zay natanterahana an'izay fa voalondohan'ny volana avrily eo zany no anatanterantsika an'izay paska izay zay ho totosatsika manerana ny trano fivavahana vahaon'ny oloko eto Madagasikara izany fa ny atsika moa zany ety amin'ny fobe ety Antananarivo dia mitambatra avokoa amin'ny fotoanan'ny paska io ny mpiray-fanantenana rehetra ka dia efa mandamindamina sady ianao zany raha ohatra hoe mpiasa mpanjakana na mpiasa any amin'ny orinasa maro samihafa dia efa mandamindamina ny congé anao na zavatra ohatran'izany fa dia manombonomboka eo voalohan'ny volana marsa eo zany no anatanterantsika ny fankalazana ny fotoanany paska zany amin'ity taona 3 sy 4 ty ka hianatra makasika an'izay resaka fanatitra ny amin'ny paska zay mihitsika sy ao anatin'ilay lohevitra hoe fatokina an'Andriamanitra izany. Andao mamaky ny andalatsoratra masina ry antsika mianakavy ato amin'ny filazantsarany liko toko 2 dia ny andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy dia nandeha izy ka nahita arak'izay efa nolazainy taminy dia namboatra ny paska izy ary no tonga ny fotoana dia nipetraka hihinana izy mba amin'ny apôstôly ary hoy izy taminy naniry koa aho raha naniry hiara-mihinana ity paska ty aminareo dia ny mbola tsy tonga dia ny mbola tsy mijaly aho fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-patateraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandrakapoka izy dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity ka zarao aminareo fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy sotro ny vokatra ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy ary efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo izao no ataovinareo ho fahatsiarovana ary arak'izany koa ny kapoka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy ity kapoka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo fa indro ny tanana izay mamadika ahy dia eto amiko eto amboniny latabatra fa ny zanak'olona mandeha tokoa arak'izay nanendrena nefa lozan'izay lehilahy ahazahoana manolotra. Genesis toko 4 dia eo amin'ny andininy 7 manao hoe ary rehefa afaka elaela dia nitondrain-kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova fa nitondrany Abela kosa ny voalohany terak'ondrony dia izay matavy ary Jehova nankasitraka any Abela mba amin'ny fanatiny. Ireo andalateny anakoroa ireo tompoko no hitondrantsika ny fampianarana indray zany amin'ity fotoana anio mahafinaritra ity. Raha fiteniko kely aloha ny zava-misy ry havana dia isaky ny misy fanafahana tao atao anatin'ny baiboly, isaky ny misy famonjena atao dia misy raha latsaka foana, misy raha latsaka, misy zanak'ondro maty indraindray aza dia olombelona mihitsy ny maty. Ny akaiky indrindra izay diso fantatsika loatra dia ny namoahan'Andriamanitra
ireo zanak'Israely izay tratry ny fanjanahantany fanandevozana nandritra ny 300 taona 300 taona tao amin'ny tany Egypta. Lava de lava zany. Eritreretinareo hoe raha 2023 tsika amin'izao dia any esory 300 taona fa lavidavitra ezaka ihany zany mbola any amin'ny taona 1600 latsaka no any zany zany 300 zany zany hoe raha oharina amin'izao fotoana iainantsika izao zany de hoe tany amin'ny 1600 tany ho any no anteviny zanak'Israely 2023 ohatra zany zay vao afaka. Lavitra ezaka be zany 300 taona zany. Fa indray andro dia nisy fotoana namangy Andriamanitra, mamangy Andriamanitra, ary ny famangin'Andriamanitra zay de misy fotoana voatendriny hoe eto any mamangy an'ity olony ity na eto any mamangy an'ity fireneny ity. Ny fahataperany io datinandro 300 taona io de nisy famangina ho an'ny zanak'Israely ray manontolo. Azo antoka fa mety misy olona tsirara ihany tao amin'ny tany Egypta no vangin'Andriamanitra, fa le famangina amin'ny ankapobeny mihitsy ho an'le firenena ray manontolo de io taona ny siny ny vanim-potoana ny antson'Andriamanitra Mosesy hoe irako ianao hanafaka ny zanak'Israely. De io fotoana io natao hoe Paska io fotoana zay namangina Andriamanitra ny zanak'Israely manokana io. Teo Andriamanitra no nametraka ohatrany hoe fepetra, karazana fepetra toro lalana mba atonga le zanak'Israely reo afaka, atonga le zanak'Israely tsisy orindrana. De ozy Andriamanitra manao hoe makao ozy zanak'ondry ray tsy misy kilemo tokony ho herintaona na zanak'osy, de vonona izy io amin'ny arivan'ny andro 440 ny volana voalohany na le volana Nisana na volana Biba ozy tsika. Fa Paska ny Jehova ary ny raha an'ilay zanak'ondry de atentina na hoe ahositra amin'ny tolambaravarany trano anankiroa sy ny tatambaravaran'ny trano. Atao zany atao asiana marika zany lay tolambaravarana sy tatambaravara amin'ilay zanak'Israely zany. Fandalo sy hoavy ny anjelim-pandringana, ka rehefa hoavy ny anjelim-pandringana zay rehetrarehetra tsy manana ny marika ny raha io de tena horingana tokoa na Hebreo na Egyptiana na Amalekita na Jebosita na Etita na Amonita na Malagasy na Japonais na Amerikana, rehefa tsy manana n'ilay mariky ny raha tamin'ny fotoana io de nandalo an'izay fandringanana izay. Ny zanak'Israely tsy afaka miadevitra hoe fa maninona raha tsy atao raha fa atao rano fa zay ny fahamarinana. Andriamanitra ny malala ny antony hoe asio raha latsaka eo fa Paska ny Jehova io. De natao le izy ary vao natao le izy de napetraka lay raty eo amin'ny tatambaravaran sy tolambaravarana dia ny nafinaritra tokoa de zao nandalo lay anjelim-pandringana, nandringana ny lamato rehetrarehetra tao amin'ny tany Egypta hatramin'ny biby fiompy, hatramin'ny vorona fiompy, hatramin'ny lamato ny faharoa zay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana, ripaka avokoa, maty avokoa. Rehefa Egyptianina rehetra na biby fiompy na biby dio na olombelona rehefa hoe lamato
dia maty avokoa. Inona ny antony? Satria tsy nanana ny ilay famantarana ny amin'ny marika ny zanak'ondry teo amin'ny tonam-baravarana sy tao baravarany trano ny Egiptianina. Fa rehefa nojerena kosa ireo zanak'Israely, rehefa no fakafakaina ny isam-baravarana, dia tsy misy na dia zanak'Israely anankiray aza maty noho izay ataoko hoe mariky ny rany zanak'ondry zay. Ary tamin'izay fotoana izay, raha tsaroantsika tsara rehefa nitaky Mosesy sy Arona hoe alefaso ny zanak'Israely anompo alefaso ny zanak'Israely anao fanatitra ho any anefitra, alefaso ny zanak'Israely, dia nandefa loza misesy Andriamanitra impolo. Loza voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina, 7, 8, 9 any amin'ny fantsivo nisy an'le hoe Aizipito. Fa tsy nentina nandefa mihitsy ny Farao miaramila ny Egiptianina, fa tany amin'ny fanompolony rehefa nisy raha latsaka dia i Farao mihitsy no miteny manao hoe mandeha any nareo fa tsy aza miverina eto tsona. Zany hoe tao ambadiky ilay raha latsaka dia misy fanafahana, tao ambadiky ilay raha latsaka dia nisy fahaleovan-tena, tao ambadiky ilay rano zanak'ondry latsaka dia nisy famonjena lehibe, nisy fiovam-piainana mahagaga tao ambadiky ilay raha latsaka. Rehefa latsaka ny rano zanak'ondry dia miteny aminao fa misy famonjena ao ambadiky izany rehetrarehetra izany. Tsy hafariavana fa mitovitovy amin'izany ihany taty amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tompo tonga nofo. Oelony Jaona toko voalohany dia 9:20. Iny rozy ny zanak'ondry n'Andriamanitra izay manala na hoe manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Zany hoe le zanak'ondry tany amin'ny testamenta taloha dia maneho an Jesosy Kristy tompo ilay zanak'ondry n'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ary zany foana no mahatonga na miteny eto manao antsoavy manao hoe hitanao zao vaninandro iainantsika izao, izao ny atao hoe vaninandro ny famindram-po. Tena mbola mamindra fo Andriamanitra. Raha mpanota be no ny fivelanao ny tenanao ka andevozao fahotana, mbola mamindra fo aminao Andriamanitra. Fa rehefa maty ny olona anankiray dia fitsarana no miandry azy. Mamindra fo Andriamanitra satria Jesosy Kristy tompo amin'izao fotoana izao, na dia eo amin'ny voninahiny azy, na dia efa ho avy tsy ho eleny amin'ny raha any lanitra azy, dia mbola Jesosy Kristy manao ny fisoronana. Zany hoe mbola manan-kery ny sorona nataony, mbola eo amin'ilay toerana hoe mahazanak'ondry. Tsy mbola mitsara izy fa mbola Jesosy zanak'ondry. Zany mbola miasa ilay rany, fa rehefa maneno ny trompetra farany dia tsy izay tsony ny zavatra mitranga riavana. Fa mandra-patonga ny fanenoan'io trompetra farany io dia mbola Jesosy zanak'ondry. Zany hoe mbola mikorina ilay rà, mbola miasa ilay rà, mbola misy famelan-keliko ao amin'irany Jesosy, mbola mitombola ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Hébreux toko 7:12 hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keliko. Fa rehefa amin'ny fotoana maty ny olona anankiray na higadona tsy ho ela ny fiavian'ilay mpapakatra dia tsy Jesosy zanak'ondry tsony iny ho avy iny, fa Jesosy manana maso tahaka ny lelafo, Jesosy manana ny tarehany mamirapiratra tahaka ny masoandro amin'ny heriny, Jesosy Kristy tompo manana ny tongotra tahaka ny varahana mangano hoany, manana tratra volamena. Zany no avy ary miaraka amin'ny fahefana amin'ny mahaliona azy amin'izay fotoana izay. Tsy misy famindram-po, fitsarana tsy misy famindram-po. Ka raha tonga izao antsoantso atao amintsika izao dia mbola varavaran'ny famindram-pon'Andriamanitra misy sokatra ho anao izay mandray ny fandarante. Tany amin'ny testamenta taloha dia io raha ny zanak'ondry tena hoe ondry arabaky teny io
no nanaovana an'ilay pasika. Fa eto amin'ity filazany tsara ny liko a toko faharoa amby roapolo ity, mialohan'ny nanomboana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia niteny tamin'ny mpianatra izy manao hoe mandehana ozy manantona olona anankiray nareo dia mahita olona ohatr' izao dia mitenena hoe aiza ny efitrano anambarana ny pasika fa izay ny tenin'ny mpampianatra dia tonga dia manaiky moa olo rehefa Jesosy no miteny dia nanamboatra ny pasika Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra dia voalaza ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo mazava be le teny teo hoe naniry koa ozy raha naniry hiara-mihinana ity pasika ty aminareo dia mbola tsy mijaly aho fa lazaika aminareo fa tsy mba hinana izany intsony aho ambara-pahatanteraka izany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia ny 9:20 ary nandray ny mofo izy ary efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo, izao nataovanareo fahatsiarovana ary araka izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia ozy ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Hitanao tsara raha mamaky ny bokin'ny filazany tsara ny Matio a toko voalohantsika hatreo amin'ilay hoe ny filazana an-drazan'i Jesosy Kristy zanaky Davida zanaky Abrahama. I Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahavy ka hatreo amin'ny hoe ny 9:20 ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tanala baraka azy dia nikasa metraka azy mangingina fa raha mbola nisaina zany izy ireo niseho ny anjelin'ny Tompo dia nisehon'ny anjelin'ny Tompo tamin'ny mofo ka nanao hoe ry Josefa zanaky Davida aza matahotra pakatra ny Maria vadinao fa ny zaza ho ankibony dia avy amin'ny fanamasina. Zany hoe ny olombelona rehetrarehetra nateraka hatramin'ny andron'ny Adama sy Eva vao nanota mihitsy i Adama sy Eva ka hatreo amin'ny nahaterahan'ny mpamonjy ary hatramin'izao génération misy antsika izao raha moa ny tena marina dia mpanota avokoa nanateraky Abrahama, nanateraky Isaka, nanateraky Jakoba, nanateraky Fareza amin'ny rahalahy, nanateraky Davida, nanateraky Boazy, mpanota avokoa. Fanazavainy Matio toko voalohany tsara mihitsy tamin'ny Josefa manao hoe hitanao io zaza ao ankibon'ny Maria io tsy nijangajanga koa sanatriny va i Maria fa ny zaza ao ankibony dia zaza avy amin'ny fanahy masina zany hoe Andriamanitra mihitsy no nametraka amin'ny vantana tsy avy amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny vato fa ny fanahy masina nametraka izy mivantana tao anatin'ny kibon'ny Maria io zaza io ary io zaza io rehefa teraka dia ny anarany atao hoe Emmanuel zany hoe amintsika Andriamanitra, ny anarany atao hoe Jesosy egal Jehova no mpamonjy. Izy io dia lehilahy zaza tsy misy ota ao anatin'ny rano, tsy misy fahotana ary tsy mahay manota fa Andriamanitra tonga nofo natao hamonjy izao tontolo izao, natao hamonjy ny mpanota rehetra. Zay ny amin'i Jesosy zay. Zany ene le tenin'Andriamanitra manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsisy fahotana tao aminy raha teraka Jesosy, tsisy ota tao sady tsisy fahotana, tsy misy aretina, tsy misy diabeta, tsy misy tension, tsy misy calcul rénal, tsy misy insuffisance rénale, tsy misy cysticercose tao, tsy hoe be siramamy be na be sira be ny rahan'i Jesosy, tsy misy an'izany tao. Salama tsara ny tsinainy, ny vavony, ny atiny, normal tsara, tsisy hépatite 1, 2, 3, 4, ABCD. Fa salama tsara mihitsy Jesosy. Tsisy an'izany hoe zany zao somary ohatrany tsentsetsina io Jesosy tsy tsentsetsina zany, tsy voansery zany, tsy tratrany tazo zany, tsy tratrana Covid, tsisy tazo vony. Fa en forme salama tsara. Ary efa nambarako teto manao hoe Jesosy tsy le saribakolo kely hitantsika lava volo kely malezolezo kely iny, Jesosy zany en forme zany. Manana vatana matanjaka tomady zany Jesosy zany. Fa tsisy ota tao aminy. Ary rehefa nandinika Andriamanitra ry havana dia amahandriamanitra fitiavana an'Andriamanitra, amahandriamanitra fitiavana an'Andriamanitra
dia izy Andriamanitra mihitsy mahalala manao hoe tsy mahavonjy ny rahany zanak'ondry. eo amin'ny Hébreu 10 mazava tsara. Hébreu 10:12 hoe fa tsy mahaisotra ny ota ny ranombola sy ny ranosilahy, tsy mahaisotra. Zany hoe rehefa natitra nataony zanak'Israely tao amin'ny testamenta taloha ireo zany a, mamono omby, mamono osy, mamono voromailala, mamono domoina, tsy mahaisotra ota, manarona ihany an'ilay fahotana. Zany hoe fomba mampanao tamin'ny asa fisoronana tao amin'ny tempoly, tao amin'ny tranon'ilay fiaonana tao amin'ny tempoly, ilay fanaovana an'ilay fantatsahan'ny rahana biby, fa tsy mahaisotra ota. Amboary den'izao ny fandalam-potoanantsika ho avy tsy oely zany datinandro zay entsika ankalazana ny fotoanany paska izany. Ary eo am-piomanana an'izany fankalazana ny paska zany dia misy karazana rojom-bavaka lehibe zay ho atao mandritra n'ity volana marsa ty. Rojom-bavaka atao isan'andro fiomanana n'izany fotoanany paska zany, izay ho totosantsika eto amin'ny lay 3 frères hita rehefa nambojanary isan'andro dia misy an'izay rojom-bavaka izay ahafahana miditra ao anatin'io fotoanany paska io izany. Faranako aloha ny androany fa dia manaraka indray manao misimisy ivavakantsika. Raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ity fotoana ity izay ahafahana manambarany amin'ny teninao sy ny sitraponao. Ingane izany teny izany tompo ho votsy mety levina ao am-ponin'ny olona ary hitondra fiainana be dehibe sy fanafana indray ho an'ireo zay voafatotra ny teny fahamarinana zay nambara. Ankalazan'ny paska tsy oely zay amin'ny volana ambony io tompo zay fa tena akaiky dia akaiky noho izany dia mangataka hatrany ny fananao masina mba hitahirana reto vahoaka reto ao anatin'ny fitiavana sy ny hafanam-po amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, amen. Zay ny fotoanantsika ariavana manala ao amin'ny tompo fa dia manaraka indray manao misimisy tsika raha toka sitrapony ilay paharan'ny zavatra rehetra ho tahin'Andriamanitra ny ianao amen. Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony olo nandeha tantety tsy mba asy.